Azonao misafidy hatrany manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 Andriamatoa Antoine Rediarisson solombavam-boaka ny Madagasikara voafidy tao arivo mamo no vahintsika izy io dia filohan'ny antoko fivohiko. Falmerabanao amina tsara voajanahary dia falmerabantsika rehetra manaraka ny fandalana ny tokantrano. Ya, ianao no azo lasaina hoe ivon'ny vaovao tamin'ity herinandro ity, ianao Antoine Rediarisson madepute anao sy ny tao district anisanao arivo mamo. Tao mieritrà tosika nanao fihetsiketsehana to tsy de tena naomby naomby io zavatra io tsy adina isy lehibe any distrika fa zavatra tsy mety ataon'ny solotenam-panjakana io ny voalaza tanteraka ao amin'ny décret 2020-833 fa ny chef district ny ordonnateur anciady ary izy no miconvoqué ny réunion de consultation miaraka amin'ny maire sy ny député maninona ny tsy ataony zany efa nandevasana taratasy izy tamin'ny 14 novembre 2024 tsy nanao ihany izy efa nandevasana rappel izy décembre 2024 tsy nataony ihany izy tsy engagé sy adiny 2024 tonga indray 2025 mbola même refrain tsy manao ninina ihany izy le siady moa zany zao tsy mivoaka mihitsy mbola tsy natavavoaka mihitsy zay mbola tsy natavavoaka mihitsy zay ny olona nefa 2025 efa tafavoaka ka nambaran'ny chef district masy de anjaranao député ny manao le procès verbal zay pièce anankiray tsy maintsy ilainy any amin'ny contrôle financier de tsy ataonao le izy asava mianatra ny asany izy aloha raha ohatra miteny an'izany afa misy décret mazava manambarana eo afa anjarany no miantso anjarany manao rehetra rehetra raha anjarako efa nataoko afa za tsy manao tsy anjarako mihitsy satria zay voafaritra ny lalàna ihany ny afaka nataoko afa izy no miantso ary avy eo izy no manao ny PV rehetra rehetra izy mampiantso fa ny solombavam-boaka kosa no manapaka ny tetikasa rehetra afahany maire atitatra consultatif fotsiny na afaka ankevitra no anaovana anazy fa tsy ataony le izy rehefa nanao ny hetsika amin'izay zay izy vao miteny soniaviko tamin'ny zoma ny soniavinao tamin'ny zoma ahoana fa le procédure rehetra rehetra nge mbola tsy nataonao io nge raha vao tsy voaja le procédure dia mazava ho azy fa rejeté io tsy afaka mamoaka an'io ny any amin'ny finance izy moa teny an'izay mihitsy rejeté io rehefa tsy natao le procédure dia zany zavatra zany amiko tena hoe facteur de blocage. Andriamatoa député nareo ve tsy mifanantona hoe ianao olom-boafidy député izy solotenam-panjakana olona tokony miara-miasa zany rehefa miara-miasa dia mandroso rehefa iny an-dalambe no mifampivazavaza dia zao nefa rany zavatra amarika an'izay ngamba dia fimbetsaka ny nakambron antao afaka miresaka an'izany ireo mpiasa ao aminazy ao tena efa imbetsaka mihitsika nefa mbola tsy nahatratra anazy tao na indray mandeha ary tena anatin'ny ataontsika hoe cérémonie indray dia efa imbetsaka ny antso hoe fa lasa any zay ny resaka fifidianana satria tamin'ny fifidianana izy nanohana candidat ray na tsy tokony ho ataony ary zany ary tena nanao ny heriny rehetrarehetra mihitsy izy ary nampiasa mihitsy izy hoe tsisy adébloqué an'io siady io raha vao tsy tiany ho lany dia tsy tafavoaka io siady io dia vavany zany rehefa lany moa zay avy eo dia mbola nanao vava ihany izy lehilahy ozy izy raha matafavoaka an'io siady io zay zavatra tsy tokony ho ataony solotenam-panjakana mihitsy zany zavatra any atao anatin'iny 26 teo farany iny dia efa niteny hoe andao mba miaraka naniraka madame le maire mihitsy hoe mba lesao monsieur le chef district mba miaraka eto fa événement be ty azao moa vao novaina ambany tsara le izy dia mba miaraka resako aminao foana hoe hatramina fambolekazo ary nangatahanay tsy omeny alalana nefa fambolekazo izahay nefa tena nikarakara hoe ny reboisement am'ty mba hovaina mihitsy le fomba fitondrana anazy alefa pahary fokotany ny voanjanakazo dia manao pépinière communautaire ny olona dia mizara samy maka samy mamboly any amin'ny taniny avy mba hongeda le impact an'le izy rehefa avy eo satria aingakaingana kokoa le fikarakarana sy fijerena an'le izy tsy tahaka le hoe ambolena mitambatra be foanany nangataka izahay hoe mba hanaovana lancement officiel an'le reboisement manerana ny fokotany dia akatoerana iray zay ambolenay azo laviny marindrano ka inona ary no moresahanay efa aty fambolekazo ary tsy ekeny dia mainka ave fa isy hoe manifestation hoe anao azadino fa solombavam-bahoaka isika mpitondra tenin'ny vahoaka mpitondra ny etaetam-bahoaka ny anjara asan'ny solombavam-bahoaka dia manao ny tatitra ny asan'ny gouvernement ary tafiditra ao anatin'ny asan'ny gouvernement sy ny asan'ny mpanatanteraka izany ataon'ny chef district zany ary mendrika ho taterina any amin'ny vahoaka zany hoe zao ny ataon'ny lehibe any district mampatonga antsika tsy matavavoaka an'ity siady ty ary azadiny fa ireo siady bloqué andreo dia mitetina roapolo sy 100 tapitrisa ahafahantsika mamboatra pavety
tapy-tanànao malalalonto ahafahantsika mamboatra lalana izay makany Ambomandry tapaka amin'izao fotoana izao fa potika tanteraka ahafahantsika mividy W maromaro ho an'ny sekoly ihany koa ahafahantsika mividy kit solaire ho an'ireny commune any ambanivohitra ireny satria misy be deaibe no commune any ambanivohitra tsy manana jiro nefa mila imprimante mila sisy ahafahana manao karatany ahafahantsika manao zavatra be deaibe zany io fa mitsoka tanteraka ao le izy hatramin'izao de nisan'le anina koa raha tsy diso ako nisan'le hoe fangatahana anao le fitsaboana maimaimpoana de ohatrany hoe tsy raikitra koa iny le izy zany mampalahelo koa eto amin'ny tany sy ny firenena de averiko foana ihany hoe isika zany izay manana initiative kakana fa izay tsy manana initiative omena sehatra initiative amina resaka développement io zay ne lany vola milany fotoana lany rehetrarehetra efa fitiavana an'le olona hoe betsaka le olona ny sahirana ara-pivelomana me mahandry tsika ary azadiny fa 20% ny olona zao mahanitra daholo ny 70% ny tanora tsy miasa ny 70% ny zaza tratra malnutrition daholo na tsy fanjary sakafo ny 1% ny olona mpianatra mialandahara anaty sekoly inona daholo mahatonga an'izany vokatry ny tsy fisina vokatry ny fahantrana mahantra le olona de zay mampatonga anay hoe te hanao action sociale na ezaka manokana zay amina resaka fahasalamana fa ny tena fototra mahatonga an'izany de tsotra ilay volam-panjakana lasa makany amina asa tsy mamokatra jereo fa ny pesa ohatra zao presque 1% latsaka ny teti-bolany nefa zany pesa zany raha miresaka krabitsika raha miresaka crevette ny exportation zany tena nampidi-bola be ho atsika ary mbola mampidi-bola ho atsika ihany koa raha miresaka tsika nio jona io mba firifiry ny olona any amoron-dranomasina miaina sy mivelona ao anatin'io raha miresaka tsika hoe secteur agricole agriculture sy élevage azadino fa 35% ny PIB atsika ngeka miainga avao dikan'izany ny asa mamokatra sy ny fiarina sy ny vola miodina avao anatin'io secteur agricole io maninona no tsy tonga 7% kory ny teti-bola omena ny jona sy ny agriculture sy ny élevage tsy tonga 5,6 ny agriculture élevage de nefa ny aotsika ny tokony amorona asa ho an'ny olona aotsika ny tokony anodina vokatra mba hisin'ilay hoe miakatra ny revenu par ménage aotsika ny tokony velona sy aina fa mipotika daholo raha mijery ny vanille tsika zao zay tena hoe isan'ny makarary any olona am'izao de tena dovitra tanteraka mihitsy tafidina 10% ny kilao tena 10,100 de midina ihany de misy tsy maintsy sisy mandray tsony inona nefa le tena fototry ny olona ao anatin'io de tsy fahaiza mitatana ny prix eny amin'ny marché international mbola $150 ianao mifixe an'lisy $2,500 avy eo tsisy mandray tsony any amin'ny tsena iraisam-pirenena miantona le vanille roa taona ianao fixenao eo foana le izy roa taona zao ny stockna vanille atsika efa tafakatra 4,000 tonnes nefa ny filan'ny tsena iraisam-pirenena 1,500 tonnes inona ny analanao an'io azadiny fa ny vanille napiditra 855 millions de dollars ny firenena apport isa taona hatramin'izay tany amin'ny aneta aloha tany taty aorina taty de tena midina zany 2023 zao efa tafidina hatrany amina 271 millions de dollars sisa ny vola ampidiriny vanille de asa ohatrinona rehefa kelikely tena olana fototra am'izao lasa tsy mahazo vola tsony le tantsaha fa reo mpandraraha reo mbola mafy satria any am'le stock afaka tsy mandray izy fa afaka manondrana manondra zany adihevitra raha toe-karena zany lalina be zany fa tsy de maheno an'izany zay rehefa miady hevitra nareo amin'ny assemblée nationale ao saly amin'ny fotoana tsisy ny mpanao gazety hoe anona mandeza ny ady hevitra zany mba resahanareo ve zany eo ny olana fototra eto amintsika ny fanaovana politika za aloha zany zao de manentana ny namana ary zany no tokony mapetraka tsy tokony hisy tsony ny tanalahy politika eto Madagasikara ny olona ray rehefa mitsofoka anatina antoko politika ray de tokony fidelina amin'ny mandramaty fa tsy afaka nifindrafindra foana ny tena olana fototra de misy manenjika seza manenjika vola manenjika toerana aka lasa manaraka daonina politika tsony tsy misy tsony débat politique débat économique ary débat social fa rehefa miteniny ary hoe atsangana ny tananareo manangana ny zareo tsy atsangana ny tananareo tsy manangana zareo tsy fantatra akory ny contenu an'io tsy fantatra akory hoe inona ny ao anatin'io
fa avy eo samy mikoropaka daholo hoe fangaly tenisy zany 4% nalaina tamin'ny taux d'intérêt bancaire zany ozy ny sasany fa nga niena be ohatr' zany teto-bolan'io ministèren'ny agriculture nefa ny any aminay mpamboly daholo zany teneko an zareo hoe lasa lalaovin'ny exécutif ny pouvoir législatif nefa tokony pouvoir législatif no mifetatelaka ny exécutif mandefa ny loi de finance initiale izy zao ohatra efa andeha zao mifandiniana amin'ny octobre dia samy mamaky ny azy samy mijery ary tena mikondolo efa tsy mety le izy averina aintsy dia averina dia averina dinihana rehefa mety zay volaniny fa tsy tonga any amin'izany le izy ka fo kely koa le fotoana ndefasana azy any aminareo foy kely le fotoana fohizany zareo le fotoana fa tena mba mila miezaka ianao zao efa be de be ny ataontsika hoe ny teknôlôjia rehetrarehetra raha jery any angla rehetrarehetra an'iny ianao ny intelligence artificielle zany sisa mba hahafahanao mijery ny diagonale faranzy aingana dia maninona isika no tsy miditra amin'izany débat zany maninona ny solombavam-bahoaka atsika no tsy mijery an'izany fototra zany fa zany any atanantsika na vahoaka malagasy keo ala intaniko rehefa hitanareo fa tana laza fidina ntsony amin'ny manaraka fa mba mijereva olona manana azy ndamosina fa ny lalàna antsika ihany koa no tokony hametraka mba tsy sy ny tana laha ntsony amin'ny manaraka fa lasa manimba ny tany sy ny firenena le izy heritaona teo zay tsika sy député Antoine Rajeriso niresaka teto tamin'izay anao vao nanomboka député dia entre an'izay sy ny amin'izao mahakivy ve le zavatra sa tena tsy hitanao zay hitondrana an'le izy fahitako any Antoine Rajeriso tsy niova tamin'ilay heviny tamin'izany fotoana zany vo nijereko le izy voaingana le resantsika sy anao tamin'ny solanga tamin'ny heritaona dia mihaino anao zao tsisy fivanany foto-kevitra ao fa niresaka ao tamin'ny heritaona ihany niresaka ao amin'izao zany hoe tsy mitondra nininona zany elako tsiny le fiteny tsy mitondra nininona tao amin'ny androm-panjakana antenimera-pirenena ny fisianareo tsy izay ngamba ny azo ilazana anazy fa raha tsy nisy tao zay tsy mivoakak'olo zao hevitra zao azadino fa ny antenimera-pirenena natao hoe lapan'ny démocratie ary io ny tokony hampanjaka n'izany tena hoe démocratie atao Madagasikara zany fa fahana miteny sy maneho hevitra ny ao fa tsy lapany maro anisa sanatry ny vavaladiny lely fa ny manapaka moa maro anisa foana dia zareo plus de 70% dia manapaka izy amin'ny farany fa izahay kosa afaka miteny afaka maneho hevitra efa zava-dehibe zay aloha na mbola vitsy ary zay satria mino sy mananteny izahay fa ianareo any tokantrano tsirairay avy any ianareo manaraka an'izao fantarana zao ianareo manaraka na ihany keo anatin'ireny session parlementaire reny dia ho tonga saina ary afantatra ny tokony atao ary jery sy tsinjo no avy ny taranaka hoe misy tsy mety eto ka tokony ahitsy maninona ny tsy ahitsiny izy ny anitsy an'izany iverina amin'ny resaka problema ny arivomamo-tsika zany hoe mahakapo be ihany tena ny palan'ny sinady ihany ianao le syndicat-ny administrateur civil izay misy ny chef district io zany le teneniko foana hoe le corporatisme le corporatisme mba tokony alantsika rehefa misy tsy mety dia tena ahitsy io le olona ianareo mihitsy mangataka amin'ny tompona andraikitra hoe alao le olona fa azarovanareo be fahatany le olona nareo olona nianatra mahafantatra tsara ny lalàna hoe décret zao no mifehana io zao ny modalité d'emploi sy ny anina rehetrarehetra an'io zao ny dingana tokony ho arahana rehefa tsy narahany le izy dia sazio izy zay ny tokony atao ary tena angatahako mafy dia mafy zay tsy ho an'ny administrateur civil ihany fa ho an'ny mpitsara ihany koa rehefa misy tsy mety hitantsika ny anatambazotra eny hoe olona mpanao vola sandoko ampamerikeliko maninona raha karohana zay mpitsara namoaka an'izany fa hoana ianao vola sandoko avy eny ataonao dia amerikeliko ianao lalàna milaza mazava fa asa terivozina mandra-pahafaty dia maninona izy no mamerikeloka anatina vola sandoko zany efa tafavoaka tokony efa tafavoaka ka rehefa tsy mety dia alefazo ho antsika ty amin'ny miaramila ihany koa dia tena tenenina mihitsy hoe aza manao an'izany re tsika moa zao mbola manana dossier maromaro koa ao hoe rehefa ho alain'ny fitsarana amin'izay le miaramila dia tsy avelan'le tsy ahotsavoaka an'le chef de corps dia iny tsy maintsy andefasana taratasy amin'ny ambaratonga rehetrarehetra fa tsy tafavoaka an'le fitsarana tao iny ary tsy tafavoaka an'le gendarme ao koa satria mivadika fifampitifirana fa tsy maintsy ataratasy any amin'ny lehibe ny anao moa dia tsotra be foana nyteneko an'ny lehibe any rehefa tsy avoakanao io dia ianao koa namany dia ho avokako amin'ny ainao majery sy ny gazety rehetrarehetra io satria any sisa nerinay zazakely mbola any amin'ny EPP ve ho olanao dia tsy voaka ao an-dakazeriny ianao olona tsy manatsimpa mpampianatra ry amin'ny lycée ary ve tifirinao amin'ny basy
de tsy mety hivoaka ao an-dakazeliny ianao nefa ianao tokony higadra mandrapahafaty satria namony olona de zavatra ohatr' zany zany azarovanareo e potika le firenena potika le tanydra zany e aza atao ny zavatra ohatr' zany fa aoka ianareo a rehefa tsy mety de tsy mety a aitsio ny namanareo sazio ny namanareo a fa aza atao affectation fotsiny ny tena ianao momba n'le chef district tsy sanatria akory hoe mifosana azy fa zay ny ady hevitra amin'izy ty resaka ty mialatsiny an'le chef district anarivomamitsika ny teny raha Gerson Antoine hoe tsy manaiky ianao raha tsy miala eo io hatram'izao aloha de mbola tsisy miala le izy inona no ataon'ny Gerson Antoine sy ny mpanaradianao ny hetsika aloha zany efa natomboko sika efa nisy andreny hetsika tsy ataontsika hoe fanehoana ampaibe maso ireny fa tsy mety ny ataony ary mila miala izy ary nydingana rehetrarehetra ihany koa de efa nandehatsika na ny ara-taratasy zany miaraka amin'ny sony antenako sy ny solombavambahoaka ary miaraka amin'ny maire rehetrarehetra maire 5 moa zay no nanasony tao ary efa mandeha ihany koa ny dingana rehetrarehetra mifampiresahana tamin'ny tompona andraikitra na tety anivon'ny assemblée zany na tety anivon'ny ministère ny intérieur na tamin'ny tompona andraikitra rehetra tao ihany koa ny fitakiana hafa efa mandeha ihany koa fifampiresahana izy dingana atao amin'ny herinandro avy zao aty amin'ny ATT miaraka amin'ireo coopérative mampiasa ny RNR eo zany hoe efa mandeha ny dingana rehetrarehetra ianao kosa tsy miteny hoe androany hoe zao de tonga de androany fa anjara ny tompona andraikitra no mandeha fa izahay kosa de miteny ary mahitsy be ny teninay tsy mety aminay tsony alao mihitsy satria ilay environnement amina développement aminay mihitsy tsy eto tsony satria ohatrany hoe efa niangaviana efa nitalaona efa nalefa daholo ny procédure rehetrarehetra tsy nirarahina le izy fa rehefa voatery ny vahoaka sy voatery ny eo amboninao ianao zay vao amoaka an'le izy de amiko le izy efa ataontsika hoe fetsarambela tsy fotsiny sisa dikan'izay mety mbola very ny olana io amin'ny manaraka ary mety animba ny endriky ny administrateur civil ninninona resahana de diso chef district io satria tsy najainy ilay dingana voalaza ny lalàna amin'ny asa tokony ho ataony fa ao ambadik'izay ko andriamato député animba ny endrika ao koa zany eo anatrehan'ny vahoaka satria tsy afaka hiasa ianao zany anatateraka n'ilay siady le drafim-pampandrosoana samy hafa efa nomaninao de zay ko anisan'ny mahamay anao zany hoe asoro fa tsy afaka anina mandeha ihany ny fotoana fampiresahana tamin'ny tompona andraikitra fampiresahana tamin'ny tompona andraikitra rehetra ara-panjakana sy ny rehetrarehetra satria mazava ary nahitsy ny fanazavanay ity tsy volan'ny chef district fa volam-panjakana ty ary volam-bahoaka ty ny volam-bahoaka dia nalohany tamin'ny etra ary omenao tantana ny fanjakana ary efa ny aloena na natokana ho an'ny district Anarivomamo efa tapaka tao anatin'ny loi de finance 2024 sy loi de finance 2025 zany hoe exécution sisa zany tokony ho ataon'ny chef district araka ny voalaza ny lalàna ao amin'ny décret 2020-833 de manaraka an'izay voalazan'ny texte fotsiny izy afa tsy vola makany aminy io na makaiza fa makany amin'ny vahoaka io andikan'izay ampiariny io ary efa nanaiky ny tompona andraikitra rehetrarehetra atao zay amoahana andreo siady reo faran'izay aingana satria volam-bahoaka io de miandry an'izay fa nateterahana faran'izay aingana zay tsika fa raha ohatra ka tsy misy ndray kosa zay de tsy maintsy ijoro ndray koa tsika satria maiky tsika amin'ny fampandrosoana azadina fa ho avy ny orana misy barazy be deaibe tokony amboarina ny ambanivohatra any vaky ny rano mila mividy semence be deaibe zay mila mividy vy be deaibe zay misy sekoly mitate be deaibe any ao anatin'le programme d'emploi daholo zany misy tolona be deaibe fa hovidina eo hozaraina amin'ny sekoly anafona an'le tafitsekoly reny mba tsy tete mandritry ny fotoana fiavin'ny orana de mila iazakazahana daholo zany rehetrarehetra zany tsisy ninona mandeha mihitsy ne zany amin'ny district misy anao samy zavatra ihany ianao anatin'izay ny aty amin'ny côté hoe mifampandrosoana azadino ihany koa fa betsaka ny zavatra ataontsika isan'ny anankiray moa akoatrany hoe mahasolombavambahoaka fa fantatritsika hoe inona tena mampijaly sy mampahantra ny olona ity de alefako tsara horeny tany horen-danitra ho an'ny fanjakana mihitsy satria ny ao anatin'io secteur agricole io ny azadinonareo fa matiantoka ny paysan matiantoka ny tantsahy raha mamboly vary ny olona vidin'ny olona 100 ny kilao nefa izy mivarotra efa ho firy arivo de Antananarivo matiantoka ny tantsahy tsy voafehy atsika mihitsy le marché local rehefa mitobaka ny eny an-tsena midina vidina ny paysan nefany tsy manana n'ilay trésorerie tsy manana vola ahafahana mitahira an'io vary io fa tsy maintsy amidiny fararano foana io zany hoe rehefa miakatra ny vokatra zany tonga de mitobaka be foana eny an-tsena de misito foana le prix an'io ny vokatra rehetrarehetra mihitsy ny tratran'izany fa tsy mivary any
dia potika be le paysan eo anelanelany eo misy mpanangom-bokatra manangona ary tena manan-karena satria mihinana n'ilay décalage amin'ilay prix any amin'ny paysan sy aty ampinana dia ny fanjakana nefa ny tokony hanao ny organisation andrindra an'izany zao io tratrampénurie indray nikatsaka hoe tsisy nikatsaka miakatra be ny prix a mesure raisina tonga dia tsisy hoe anafatra katsaka nareo a dia hitondra retina katsaka vaovao eto hitondra biby vaovao eto satria ny atodiny tsy maintsy anaraka andreny dia zany zavatra zany tokony eritreretina foana zany ny tokony atao a dia structurena ataontsika hoe redynamisena io filière io a mba hazo tombontsoa ny tantsaha ny fanjakana tokony mametraka organe anankiray goavana besaka ataontsika hoe isaka ny commune isaka ny district ahafahana manao asahany vary ohatra isaka ny fararano maninona fanjakana mavita mividy vary any andafy nefa tsy mividy vary eto atoerana zany hoe lasa ny fanjakana ny collecte le fanjakana ny mandamina io prix io mba tsy ho lasa ambany ny prix paysan ny tena tsara raha iny fanjakana fa ny prix consommateur no vonjeny ny prix consommateur raha mitady akatra dia daroany vary mora fa ny prix paysan ny tena tsara rahany mihitsy raha milatsaka ambambe any io vidim-bokatra ty amin'ny tantsaha io nefa tokony ampiasain'ny vola io raha vao milatsaka io dia manao asany fanjakana mba hampiakatra an'ilay izy vary vao vidy fanjakana tehirizina raha vao miakatra reny aty amin'ny tsena avoaka indray reny fa tsy voatery ary dia tao anatin'izany rehetrarehetra zany nanao fambolena be deaibe zay amina zavatra azo ahondrana mba tsy asahirana paysan inona ny voly afaka ambolentsika mba hiakatra amin'ny vanim-potoana amin'ny maintso ahatra be deaibe ny zavatra nataontsika any na kafe na sakay na katsaka miaraka amindreo mpandray katsaka be deaibe eto reo tsika satria misy gap 240 000 tonnes ny katsaka eto Madagasikara dia zavatra ohatratra zany zany nefa natomboko tsika nanangana cabinet juridique tsika anampianan'ny olona ny amin'ny sehatra ny fitsarany reny misy avocat misy pailalana be deaibe zay ao misy juriste be deaibe miaraka amin'ny fanampy amintsika eo satria ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra nefa mivaly mpitsarana ary mbola amin'ny teny frantsay ny olona amin'ny atansy amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatrany sady ataontsika hoe outil anankiray ahafahana manao réflexion hoe aiza ny lalana kombana ahafahana manatsara ny tokony atao eto amin'ny tany sy firenena le SPM moa mbola misy satsia ohatran'izay mantsy le hoe SPM le sampandraram-panjakana le mpanafatra vary dia mpanangom-bokatra sotro zany tsisy mandrindra tsony tsy haiko raha misy raha izy tsy mifonctionne tsony kamba raha zay ny azo ilazana anazy satria tsy mandeha tena zay ny azo ilazana anazy ary za tena hoavin'ny session budgétaire amin'ny octobre session parlementaire zay voren'ny député rehetrarehetra eo anareo aty amin'ny exécutif aty amin'ny gouvernement mitodika any aminareo mason'izao tontolo zao avoay apakaro ny budget amin'ny resaka secteur agricole sy ny jono fa zavatra mitondra 35% amin'ny PIB atsika ve dia maninona ny ataonareo lasany ambamy be ohatrany io ny budget any tsy mety mila mamorona asa mila mamokatra mila misy vola miodina eto anatiny eto ary ovay koa le fomba fitantanana indrindraindrindra satria ny antony isika lasa tsy mijery tsony ahoana ny andonana an'ilay voleto meko ohatra anankiray tena faran'izay akaiky miresaka menaka ohatra vitan'ny paysan ngeny mambolony soja vitantsika manangana ny orinasa eto inona ny anafarantsika an'io any avelany any nefa ny azadina fa ny sous-produit an'io fotsiny raha resaktsika hoe tourteau de soja dia efa manafatra any amin'ny 40 000 tonnes isa-taona antsika ho an'ny biby zany 40 000 tonnes zany nefa raha vadikitsika vola dia efa tafiditra any amin'ny 200 milliards ariary any efa vola be zany ny avokatsika anaovana asahany io maninona zany raha vokarina eto maika fa menaka indray raha te heritrehitra n'le économie locale eto tsika apiakatra ny vola miodina atao anatiny apiakatra ny PIB atsika isin'ny famoronana asa dia mila miverina tsika aty amin'ny secteur agricole ary mila mijery an'ireo secteur clair eo ary mila mampiasa vola dony io zao vanille ampiasao vola aodino avereno zéro stock io vanille io fa aza asiana ny stock 40 000 mijanona io fa tsy verina iaina tsony ny filière io fa vary mora foana ny olona verina zéro stock io dia verina indray ny tsena afaka manao asa normal ny mparay vokatra afaka manondrana normal ntsika dia recréer indray le marché ao anatin'izay ary le odofy ao arivomamy ve mandeha le odofy aloha zany tsy ao arivomamy rery fa saiky manerana Madagasikara tsy mandeha le izy maintsy be tsika miteny an'izany ataovy mifanadihadiana fa tsisy miodiny reny tafapetraka ny anton'le izy dia tsotra lasa ilay olona tsy zay le hoe ny akamakama lasa mandeha any amin'ny akamakama le izy dia tsy le olona tena vonina ny anao sy hamokatra sy hanodina an'le izy tsy mipetraka tsara le rafitra tafalatsaka ao le izy dia saika maty daholo izy rehetrarehetra afaka manao an'izay fanadihadiana zay ianao nefa ataoko hoe fa isan'ny initiative tsara le izy ho ana début na dia ataoko hoe micro raha le fijery fa tsy macro dia ataoko hoe
efa isany a makany amina fanovana le izy kanefa ilay fomba nitantanana anazy tsy mety a de midovitra tanteraka mihitsy izy zao miverina kely vetivety efa kaikaiky ny fotoanantsika monsieur le député le resaka siady ohatra amin'ny faran'ny taona kosa anie le engagement mbola misy fotoana ihany zany ivoahany iny a sa anao fa tena kivy tanteraka amin'izy iny le izy hoa tsy atao an'izany le izy rehefa miasa de tokony manana ataontsika hoe chronogramme mipetraka mazava tsara ary tsika ny tompon'ny siady raha zay ny azo ilazana anazy tsika ny tompon'ny fanapahan-kevitra araka ny voalazany lalàna fa ny siady a amin'ny vahoaka ary volam-bahoaka eo ary tsy akariary amin'io tsika fa raha misy makariary amin'io a ho avoakantsika kalamanjana koa satria tsika tsy manaiky an'izany ary tsy te an'izany fa zany nefa manimba ny firenena de le izy tsy hoe rehefa akaiky io tapitra mihitsy avy hoe andao efa niteny tamin'ny tompona andraikitra tsika hoe inisy eo alefa sofaran'zy aingana ny démarche rehetrarehetra idébloquena an'io siady io a fa tena mila an'io le vahoaka ho avy ny orana sivan'ny sekoly a ny barazy vao maika miapotika de ipidrano daholo ny tambary rehetrarehetra de mila an'io faran'zy aingana izahay a de efa mifampiresaka amin'ny tompona andraikitra hoe ho atao faran'zy aingana ary zay démarche rehetrarehetra zay a de miandry tsika mba atongavana any am'izay a fampandrosoany zay satria mila an'izay vahoaka ao aminay afara indrindra politika fifidianana sénateur indray njara ny fivoy sy atsika andray njara ny fivoy aizavy faritanina Tananarivo ihany manana fanantenana azo sénateur ny atsika moa raha ohatra ny chiffre sy ny statistique eo anaty tokony satria tsika ne manana maire betsaka manana maire 10 mahely tsika raha efa nisy nahena ihany moa satria nisy laniny anay nefa voaka andary amin'ny tribunal administratif tarisiny sisa de tsy lany tampoka indray a de reny moa zany tsy anitatra be andrentsony fa efa lasa reny ary efa nekena le izy de miroso ao anatin'ny fampandrosontsika fa araka nefa nteneko anareo hoe ny fivoy de andray anjara amin'ny dingana ara-politika rehetra de andray anjara zay am'ty mbola ao tsara daholo ny mpikambana sy ny olom-boafidy ny fivoy io le resahako anao fa misy hafahafa any io le resahako anao foana efa niteny atao hoe anisan'ny olana fototra eto Madagasikara de le makatsy makary de ny olona mitaingana vola mitaingana tsy mipetraka tsony zany le vision politique hoe inona le fomba fijery miaingy amina inona anao miaingy amina zao manao an'izao fa misy manenjika vola le olona de tsy ilozany zay hoe anina fa zaratsika raha fantatra de an'izao hoe andeha le olona de tsofina rano mihitsy izy rehefa zay ny hitany fa mety tsisy olana mihitsy fa alao kely tsaratsara toy zay be tsy androfa eny ary sora tompoko nakasitraka makatela tapitra ny fotoanantsika mametraka ny mandrapitoana sy mandrapitafa ho amin'ny heriny indray veloma tao